Famaduna wapuna bisa mia. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange. Toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges, personne ne peut mesurer sa grandeur. Misy antsika na ny amin'ny any an-trano zany any an-tokantrano na eto hiaraka miondrika mivavaka dia amin'izay mampety anao na mampivarika izany namitsika. Ray malalo atolotra ianao ny dera ny haja ny voninahitra ny saotra noho ny fitiavana lehibe nomenao anay isan'andro. Faly izay satria nomenao hery indray ka afaka mideranao eto amin'ity toerana ity tsy any an-tokantrano. Raha io amin'ity maraina ity dia mangataka aminao izahay ny amelanao ny tsy fahamendrehanay. Mpanota tokoa izahay ary manao izay zavatra tsy mahafaly anao indraindray koa mamelany elokay Ray malalo. Amin'ity maraina ity ihany koa dia mila hery manokana avy aminao izahay, mila fampaherezana, mila tosika ara-tsaina, mila tosika ara-batana, mila fitiavana manokana. Izany Tompo dia anisan'ny angatahanay aminao amin'ity maraina ity. Ao ireo izay marefurefo eo amin'ny ara-pahasalamana, eo ireo izay kivikivy, ketraketraka. Ray malalo mangataka aminao izay mba omenao hery manokana izy ireo, omenao fahasalamana ary omenao tanjaka ahafahany mijoro amin'ny zavatra rehetra izay atao ety ambanin'ny tany. Ray malalo, ny teny izay tianao omena ny vahoakanao amin'ity maraina ity, ny amin'ny fandrosoana eo amin'ny fanantenana dia anisan'ny zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainanay izany. Koa irianay tokoa ny handroso amin'ny fanantenana izay nomenao anay. Koa mety aiza ianao raha eo mba hametraka izany dia-tanana izany ao am-ponay ka ho tsy lefy hamamiana ao amin'ny tenanay izany fanantenana izany, fa ho rakitra soa ary ho tehirizinay n'aiza n'aiza lianay fa ay misy izany fanantenana izany dia ny fiavianao. Raha io ireo namanay izay manatrika izao fandarana izao amin'ny alalan'ny direct, raha io ampio amin'ny fomba manokana ihany koa izy ireo. Taio izy ireo Tompo n'aiza n'aiza toerana misy azy ireo. Ianao no aoka omba sy hita ary hitantana azy ireo. Dia fenohy fifaliana ity sabata androany ity, fenohy fanatrehanao ary fenohy ny fitiavana lehibe izay omenao anay isan'andro isan'andro. Izany Tompo no angatahanay aminao ary mangataka hatrany izay ny tahianao ny ankizy madinika, ny tanora, ny lehibe, dia ny tahianao ihany koa ny vahoakanao rehetra n'aiza n'aiza misy azy ireny.
Zany tompo no vavaka izay asandratray aminao. Sotra raha io. Amen. Amen. Manome ravantsika rehetra indray izay ety ambona tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Inoana fa fitahian'Andriamanitra mahatonga antsika eto androany ary mbola fitahiny tehirizany antsika nandritra n'iny herinandro iny na sarotra na inona no nandahorovantsika tamin'iny herinandro iny dia mbola narovantsika ka tonga soamantsara eto indray androany. Dia ndetika hiterahana azy amin'ity ity aviry vazantany io. Eo bitsakana. Ataontsika marisodrisika sady ampitsikitsikiana amin'ny fifaliana zany. Sataniyo sipuninao andanitra miray sapeu kamila ni fanabutaneibe saya muzena marube ia vitareka inera saya dia vitareka inera Alvivia Munayo Enife Iveranita Nasia Epistativa Iravapante Anara Irazure Vimura Iravapante
fotoana sika amoany mahatratra sy napafolony izay manomansika nandravita ino avy amin'Andriamanitra sika nandritra n'iny herinandro iny dia mba naka fotoana ventsika hisaorana amin'izany fitahiana izany sa ataontsika ohatran'ny hoe efa mahazatra fotsiny hoe efa misy sakafo ao an-trano isan'andro, misy akanjo hitafiana isan'andro, misy trano hipetrahana isan'andro. Fa ankehitriny mangataka anareo mba haka fotoana hisaorana an'Andriamanitra amin'izany fitahiana izay natorony antsika izany, fa raha tsisy an'izany sika dia tsy eto tsika amin'izao fotoana izao ary tsy nanana hery akory ary sika hideranana azy. Raha nanome antsika an'izany Andriamanitra dia inona ny azontsika omena ho asolo an'izany fitahiana izay nomeny antsika izany. Ninona nananao androany kanefa nefa nomaninao avy any an-trano omena an'Andriamanitra dia atorory izany amin'ny fo androany satria izay manome am-pifaliana no sitrak'Andriamanitra. Dia raha mentsika androany dia tadio hoe efa nisy ary mbola hisy asolon'Andriamanitra an'izany ny fitahiana isan'andro izay omena antsika. Amen. Ataontsika ny rahatolotro anao ny tenako raiko raha eo am-pitatazana ny fanatitra ny diakona. Atolotro anao ny tenako riraiko fa ianao no tena no aranoso. Izao tontolo izao manitona ny saiko hiataka aminahy ho mpamony tompo. Antsika hiaraka hitsangana Andriamanitra ranay masina ny ananitra. Minatona indray zahay ny sisa miandriananao amin'ity sabata ity miaraka amin'ireto fanatitra sy ampafolony ireto. Mamerina ny ampahany amin'ireo soa sy fitahiana izay narosako aminay isan'andro isan'andro. Raha eo tsy ny vola makarena ihany no atolotray fandofona ihany koa mba ho diovinao amin'ny ran'ny Jesosy Kristy zanakao. Da eo ny tsirairay avy aminay hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra. Dia samy fapako izany no tononay amin'an'i Jesosy Kristy iray andro. Amen. Alohan'ny hafatra izay ho an'ny ankizy dia andehantsika hiranty raha ity Jesosy be fity. Hiran'ny ankizy izy tika dia samy manao feo an'ankizy daholo tsika rehetra. Be
la vida di ultimura una tanuziania di Michelina. Amen. Bonjour à tous, bonjour aux parents mais aussi aux enfants. Alors aujourd'hui, avant de vous présenter la petite histoire de ce tabac, j'aimerais vous poser une petite question. Vous pouvez aussi répondre les adultes parce que ça nous concerne tous. Alors, est-ce que déjà vous croyez en la vie éternelle? C'est déjà une bonne chose. Alors, est-ce que vous savez comment on peut avoir cette vie éternelle? Comment est-ce qu'on peut vivre avec Dieu éternellement? Est-ce que vous avez des idées? Vous pouvez répondre aussi ceux qui nous regardent, si vous avez une idée de comment accéder à cette vie éternelle. Croire en Dieu, ok. Est-ce que d'autres personnes ont des réponses? Oui, aussi. Accepter Jésus. Alors, je pense qu'on a déjà beaucoup de réponses et elles font toutes partie pas des conditions, mais elles font toutes partie de notre savoir-vivre pour accéder à la vie éternelle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire du bon samaritain. Alors j'espère que vous allez bien être attentifs à cette histoire. Jour, un maître de la loi vient voir Jésus pour lui poser une question. Mais en réalité, c'est plus pour lui poser une colle. Un maître de la loi, c'est un professionnel. Il travaille dans une école, il étudie la Bible, à la limite, il la sait presque par cœur, et il pose cette question à Jésus. Écoute Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle avec Dieu pour toujours? Alors Jésus lui répond, mais qu'est-ce qu'elle te dit, la loi? Qu'est-ce qu'elle te dit, la loi que tu étudies? Il lui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta... et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui répond, c'est bien, c'est exactement ça qu'il faut faire. Vas-y, fais-le, et tu auras la vie avec Dieu pour toujours. Mais le maître de la loi n'est pas tout à fait satisfait. C'est qui mon prochain? Alors Jésus lui dit, je te raconte une histoire. Il y avait un voyageur qui descendait depuis Jérusalem jusqu'à Jéricho. C'était à peu près 30 km qu'il fait à pied. Et voilà qu'il a été attaqué par des brigands. Ils lui ont sauté dessus, ils lui ont volé toutes ses affaires, ils lui ont donné des coups. Et ils l'ont laissé à moitié mort sur le bord du chemin. Un prêtre qui passait par là, quand il a vu ça, il a changé de côté de la route. Et il est parti plus loin. Après, c'est un employé du temple qui a passé. Il a eu exactement la même réaction. Il a filé à toute vitesse. Et voilà qu'arrive un Samaritain. Un Samaritain, c'est quelqu'un qu'on méprise, il ne vaut rien. Les gens le regardent de travers. Mais quand il a vu le blessé sur le bord de la route, il a eu pitié, mais pitié de lui. Il s'est arrêté, il l'a ramassé, il a commencé à le soigner, à lui laver ses plaies avec de l'huile, avec du vin. Et puis après, il l'a posé sur son âne et il est parti jusqu'à la première auberge.
Là, il s'est arrêté chez l'aubergiste. Il lui a présenté le blessé. Ils l'ont mis à l'intérieur de la maison. Ils l'ont soigné. Le Samaritain est resté toute la nuit. Et le lendemain matin, il a dit à l'aubergiste, écoute, si ça te coûte quelque chose, si tu as dépensé de l'argent pour cet homme, je te payerai. Moi, je rentrerai de voyage. À ton avis, dit Jésus, au maître de la loi, c'est qui le prochain du blessé? Le maître de la loi lui dit, non, c'est le Samaritain. Alors Jésus lui dit, écoute, toi, fais la même chose. Et puis moi, je te pose une question. Tu sais que des fois, dans ton école, dans la rue, à la maison, il y a des gens qui sont maltraités, des enfants, des petits copains qui sont un peu maltraités. On se moque. On les montre du doigt. Ils sont trop gros, ils sont pas assez intelligents, etc., etc. Ils sont ci, ils sont ça. Est-ce que toi, tu peux aussi être le Samaritain de tes amis? C'est ce que Jésus voudrait. Alors j'espère que vous avez aimé la petite histoire. Soyons comme dans cette histoire, soyons des Samaritains. Soyons toujours là pour les autres, à l'écoute, portés à l'aide. Et c'est l'une des choses que Jésus nous demande. On peut le faire dès qu'on est petit. On peut le faire aussi en tant qu'adulte. Soyons toujours là pour nos prochains car Jésus nous donnera des bénédictions. Voilà, c'était mon histoire. Bon sabbat. Araka indray ny baibolintsika isika dia hanokatra izany ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo. Apokalipsy andininy toko faharoa amby roapolo andininy toko faharoapolo. Hoy izy manambara ireo zavatra ireo, eny avy fainganao, amen, avy Jesosy Tompo. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fitiavany manokana nanomezany antsika tsirairay avy hery tanjaka ahafahantsika indray tonga miaraka mandray fampaherezana eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity. Arabaina avokoa isika rehetra, arabaina ireo izay manaraka any amin'ny fahitalavitra an'izao fampaherezana androany izao. Ny lohateny izay hitondrana antsika androany dia hoe mandroso amin'ny fanantenana. Mandroso amin'ny fanantenana. Efa ela dia ela tokoa no nanomezan'i Jesosy antsika izany fanantenana izany. Vao teraka isika dia efa nahalala hoe ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ampitsahatra ny fahoriana, ny ranomaso, ny tebiteby, ny fangirifiriana izay iainana eto amin'ity tany ity. Efa ela tokoa izany. Efa nisy tamintsika ve nahazo fampanantenana dia avy eo tanteraka ilay fampanantenana azontsika. Rehefa tody zavatra ohatr'izany tsika dia ohatran'ny kivikivy. Hoe nisy nampanantena ianao dia omeko tômôbilina. Dia avy eo ohatran'ny rapitso lava. Rapitso fa mahazo vola dia omeko anao. Dia avy eo rapitso. Dia nefa ran'ilay izy lasa kivy ianao noho izay fampanantenana izay. Fa izao ity fampanantenana izay horesahako amintsika androany ity dia fampanantenana efa ela dia ela. Kanefa
tsy mbola nisy teny tao amin'ny baiboly ny laza hoe ilay fampanantenana izay nataon'i Jesosy tamin'izany fotoana izany ho antsika dia tsy nisy indray ilay izy. Mbola tsisy niteny an'izany ny baiboly. Ary izay mahatonga ilay fampanantenana ho lasa avo roeny ankehitriny satria vao mahay manamafy ny fanantenana izay ao anatintsika. Ohatrany hoe lasa misy zavatra andrasanao zany de na ny fonao na ny sainao mifantoka any amin'ilay izy de ohatrany hoe tsy andrinao izay ahatongavany izay ora sy fotoanan'izay fampanantenana izay. Alay fisary an-tsaina nge hoe misy zavatra ho azonao tokoa de tsy andrinao mihitsy izay ahatongavany iny. De ohatr'izay ty fampanantenana izay nataon'i Jesosy ity. Asa raha tadiditsika ny tantaran'i Joba. Joba ilay lehilahy mahery. Ilay lehilahy izay azo lazaina hoe niaritra ny mafy, very ny fananany, very ny zanany, maty avokoa ireo zanany. Niaritra fangiry firiana, niaritra fisedrana maro, ary niaritra ny atao hoe anisan'ny zavatra mafy indrindra teto amin'ity fiainana tany ity. Ho antsika ankehitriny inona no mety zavatra ihany koa mety hoe mafy iainantsika, mampikaikaika antsika. Eo ny sakafo hoe tsy fisiany sakafo ohatra. Eo ihany koa ny hoe tsy fisian'ny vola. Eo ihany koa ny tsy fahasalamana. Eo ihany koa ny fahafatesana. Anisan'ny zavatra izay lehibe dia lehibe zany ary mampikaikaika antsika. Makarary antsika izany. De neny Joba nefa ry havana. Neny Joba dia izany rehetrarehetra izany dia niainany avokoa. Ao amin'ny Joba 7:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Joba 7:20, ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia misy an'izao teny izao hoe kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitray ka hitsangana any am-parany any eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levona ny hoditro izay simba izao sady afaka minofika aho dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Efa maty mpaniriana ny saiko ato anatiko. Jerenareo an'izany ange ny zavatra resahan'i Joba fa miorina tanteraka ao amin'ny Joba ny fanantenany. Eny, fa na dia nandao azy avokoa ary na ny arenany na ny zanany. Eny, fa na ny fangiry firiana sy ny fisedrana mafy izay nataon'ny Satana taminy azy. Ninona zany trangan-javatra izay niseho teo amin'ny Joba dia maninona ny fanantenany? Velona hatrany ny fanantenany. Ary ny tena zavatra mahavariana sy tena zavatra tena hoe mahafinaritra eto amin'ity tantaran'i Joba ity dia hozy izy hoe tena ahitana azy ny masoko ozy izy. Ahitany Jehovah ny masoko. Ary tsy ny mason'olo-kafa fa ny masoko ozy izy no ahita azy. Ary efa maty mpaniriana ny saiko ato anatiko. Izany hoe efa ao aminy efa vita tomboka vatsy ao amin'ny Joba fa ho avy indray Jesosy ary velona ny fanantenany. Fa rehefa tonga Jesosy dia anisany olombonjen'Andriamanitra izy. Tiako ihany koa raha ho vita tomboka vatsy ao am-pontsika ao izany fanantenana izay avy amin'Andriamanitra izany. Tiako ihany koa raha mba ohatrany hoe iraikitra ao am-pontsika ary ho ivelomantsika mihitsy izany fanantenana izay niainan'i Joba izany. Iza koa ny azontsika jerena? Isaia. Anisan'ny mpaminany anankiray koa Isaia izay miresaka momba ity fanantenana ity. I mpaminany Isaia amin'ny Isaia 5:20 andininy 7
dia milaza izao vakiteny izao. Ary ho lazaina amin'izay andro izay hoe indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika. Indro Jehova izay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjena isika. Efa ho avy Jesosy. Aoka isika ho ravoravo amin'izany famonjena izany. Tiana ho lazaina eto dia hoe aza varim-bariana intsony. Aza varim-bariana intsony. Fa aoka ho faly isika hoe zavatra rehetra izay miseho dia efa marika izany fa efa akaika ilay nandrasantsika. Ahoana hozy izy mpianatra Jesosy rehefa andeha hiakatra ho any an-danitra Jesosy, dia ahoana hozy izy mpianatra Jesosy? Ahoana no nataony Jesosy? Nataon'ireo anjely tamin'ireo mpianany hoe ry lehilahy Galaliana hozy izy. Nahoana no mijanona mijery ny lanitra ianareo? Fa izao, iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo iny ange? Ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Marina tokoa fa nalahelo ireto mpianatra. Tena vonto nalahelo ireto mpianatra rehefa nisaraka tamin'i Jesosy, satria rehefa miaraka isika, forsa hoe miaraka isan'andro eo dia misy mitombo n'ilay fitiavana. Dia ohatr'izay ireto mpianatra ireto tamin'i Jesosy. Ary tsy vitan'izay ihany ary ny fifankatiavan'ireto mpianatra ireto tamin'i Jesosy, satria nandray fitahiana avy amin'i Jesosy izy ireo. Nandray hery avy amin'i Jesosy, nandray ny fanahy masina avy amin'i Jesosy izy ireo. Vokatr'izany fiarahana izany dia niteraka alahelo mafy tato amin'ireto mpianatra hoe tena lasy Jesosy. Tena lasy Jesosy. Dia izay rery izany ve sisa no avelany eto? Dia ahoana hozy izy ireo anjely izay nanantona azy ireo? Aza malahelo ny fonareo hozy izy. Aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka izay toerako no hitoeranareo. Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao no mieritreritra hoe resaka angano ve ty zavatra resahan'ny Baiboly ty sa ariry? Efa ela dia ela nge na enona an'izany zavatra izany hoe andeha hanamboatra fitoerana masina ho antsika Jesosy, ary ho avy izy akantsika. Firifiry ny trangan-javatra izay misy eto amin'ity fiainana tany ity, izay tsy zakan'ny fo, maratra ny fo. Tamin'iny herinandro iny izao dia nisy zanaky ny kozininanay teny amin'ny lalam-baovao, akaiky ny bypass ilay lalana vaovao, dia misy an'in'ilay inona rokady ny anaran'iny vaovao iny. Dia ity tovolahy kely izay 13 taona no nifohany ity 4x4 izay nirifatra be, maty teo eo. Izany no etraketraky ity fiainana tany ity. Hay ve zany tsy mifidy taona ihany koa hoe misy ohatra zao hoe ahoana reny fomba ilazana an'izany hoe eto zany zao ohatra hoe 13 taona i Douglas ny anarany, zanaky ny kozininanay, 13 taona izy dia zay zany loha no anjarany. Ao nefa ny matratra hatrany amin'ny 70 taona, 70 taona. Tsisy resaka taona zany ity etraketraka izay ataon'ny Satana ity. Fa isika izao zany dia mila vonona
sy mila miambina, mila manana n'izany fanantenana izany ary mila mandroso amin'ny fanantenana. Izay ilay lohateny androany hoe mandroso amin'ny fanantenana. Aiza ho aiza ny fanantenanao? Aiza ho aiza ny fanantenanao raha mikasika ny trangan-javatra izay misy eto an-tany? Ny fahafatesana no zavatra hoe ambony indrindra izay tsy zakan'ny olombelona ary tena mamparatra ny fon'ny olombelona. Omaly hariva dia maty ihany koa ilay toro izay fantatritsika, izay teo izy tamin'ny famangina ny tonton Joe, vao tsy ela akory izay. Victor ny tena anarany. Izany ny fiainana eto an-tany. AVC no nahafaty anazy. Zavatra ohatr'izany tsy takatry ny saintsika, kanefa izay ilay fiainana eto an-tany. Aiza ho aiza ny fanantenantsika? Aiza ho aiza ny fanantenana? Tamin'iny herinandro iny dia niresaka izay Saralazo hoe misy zokony ihany koa izay namoa ny ainy. Izany ny fiainana eto amin'ity fiainana tany ity. Omaly ihany koa dia naheno fa misy mpiray tam-po amin'ny Madame Boutsoa izay nandao antsika ihany koa. Ry havana, mila fampaherezana ny fiainana eto amin'ity fiainana ity, ary mila fahaizana izay mitraka, mila fandrosoana eo amin'ny fanantenana, fa tsy miabandona amin'ny fanantenana izay efa ananantsika. Mila manao pahy isika hoe efa elany na henonay an'ity fanantenana ity, fa izao ifikiranay ity fanantenana ity satria manome toky anay Andriamanitra fa ho avy izy, ampitsahatra izany. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza amintsika ao amin'ny Titosy 2:7-10. Titosy 2:7-10, izay milaza hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Mahafinaritra izany fa ny fanantenana izay tokony tsy hampatoritory antsika intsony dia ny fiandrasana, ny fitsaharana izany fanaintainana sy fangirifiriana sy fitomaniana izay iainantsika eto amin'ity tany ity. Ao amin'ny Tesalonianina voaloha, Tesalonianina voaloha 4:, Tesalonianina voaloha 4:, Tesalonianina voaloha 4:, andininy 19 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe, koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Inona izany teny izany? Dia rehefa hitantsika izay dia jerentsika ny Tesalonianina voaloha 4:, ary manomboka eo amin'ny 17. Tesalonianina voaloha 4:, ary iny 17. Voalaza izy teo hoe rehefa tonga izany zavatra rehetra izay iainantsika eto izany dia mifampionoana ianareo amin'ny alalan'ity teny ity. Ny fahafatesana, ny fangirifiriana, ny ranomaso, ny tsy fahasalamana dia izao mifampionoana ianareo amin'ity teny ity. Dia ary vakitsika izany teny izany. Ny iavian'i Kristy sy ny toetry ny Kristianina izay nodimandry. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimandry, mba tsy hahalelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy
sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazaina aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Ry havana, betsaka ny olona izay tsy manana fanantenana. Fa isika dia nomen'Andriamanitra fanantenana manokana. Fa arak'ilay nitantarainy taon Zakaria teo dia hoe nisy olona ozy izy izay nandefa video izay misy tady lava be, dia le tady kely ozy izy no hijerevana ny fepitaona izay iainantsika eto tany, 70 taona, 70 taona. Dia ao anatin'izay tsika manambady, miteraka, ao tsika no mianatra, ao tsika no manabe, ao tsika no manao zavatra rehetra. Fa rehefa vita izay dia nohariny hoe kely izany le izy. Rehefa vita izay dia mijanona eo ny olona izay tsy manana fanantenana. Fa ny olona izay manana fanantenana dia misy tady lava be izay tsy tafetra, izay naseho an'ilay olona ozy izy Zakaria, izay manambara fa misy fiainana izay mbola lava be tsy manapetra, izay mbola iainantsika. Ny mahagaga dia izao, maninona ny olona no mijanona eo amin'izay hoe rehefa maty tsika dia eo ihany. Nefa Andriamanitra dia milaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa misy ilay fanantenana izay hanomezany antsika ny fiainana mandrakizay. Faly amin'ity androany ity satria manana fanantenana ianao mihaino ahy io. Faly amin'ity androany ity satria velona tao anatiko izany fanantenana izany. Ary anisan'ny fifaliana ho any mahita ny Josué eto izay faly ihany koa satria miaina ao anatin'ny fanantenana. Noho izany fitiavana lehibe izay aseho an'i Jesosy izany. Raha iaina ao anatin'ny fanantenana ary aho, raha iaina ao anatin'izany fanantenana izany aho, ka te hahazo fahasambarana, dia ahoana ny tenin'ny Baiboly mba azahoako an'izany fahasambarana izany? Tadiditsika ve ilay toriteny malaza izay nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra mikasika ny fahasambaran'ny olona izay manana izany fahasambarana izay avy amin'Andriamanitra izany. Matio toko 5, Matio toko 5 izay mikasika izany fahasambarana iainantsika izany. Raha ohatra tsika ka miatrika ny fiainana eto amin'ity ambonin'ny tany ity, ka te hiaina finaritra miaraka amin'ny fanantenana, dia raiso ity fahasambarana izay omen'ny Matio antsika ity. Matio toko 5. Manasa anao hijery ny Baibolinao amin'ny Matio toko 5 izay mivaky toy izao. Sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny noana sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha ratsian'ny olona sy enjehana ary asiana izay teny ratsy rehetra hitenenana lainga anareo noho ny amiko.
mifalia sy miravoravo ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehana ny mpaminany izay taloha anareo. Ry havana amin'izao fotoana izao itsika dia mandalo eto amin'ity fiainana tany ity. Miaina ao anatin'ny fanantenana isika, kanefa mandalo eto amin'ity fiainana tany ity. Ny zavatra izay tokony iainantsika zany dia izao, tadidio fa sambatra ianao raha ohatra ka madio am-po. Tadidio fa sambatra ianao raha ohatra ka mpampiavana. Miaina eto amin'ity fiainana tany ity, ianao zany anisan'ny mpampiavana, sambatra ianao. Ary ny valim-pitianao izy dia ny fiainana mandrakizay. Sambatra ianao satria malemy fanahy, izany ozy izy ny andovany tany. Sambatra ianao satria mikatsaka ny tenin'Andriamanitra, mangetaeta ny fahamarinana ozy izy, dia mitady hoe aiza tokoa moa zany no zavatra tian'Andriamanitra ho resahana na. Tadidio tsara fa any aparany ihany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ataony anjely zany ohatrany hoe ataony mangetaeta mihitsy zany ny ao amin'ny saitsika ao hoe aiza marina ity fahamarinana ity. Tena mikaroka mihitsy aiza ity fahamarinana ity. Fa izao kosa nefa etsy andanin'izany Satana dia miezaka mafy mihitsy hoe tsy izaho rery ny andeha any amin'ny afo any tsy izaho rery kosa ny andeha any, fa mba farafaratsiny iretsy mba namako, iretsy mba namako, iretsy mba namako, iretsy mba namako. Miezaka hatrany Satana mba handavona antsika ihany koa. Izao anefa isika izay manana fanantenana dia tena hiavaka isika. Hiavaka isika izay manana fanantenana fa handova ny fiainana mandrakizay. Marina tokoa fa zava-dehibe izany. Ary ny fananana izay fanantenana izay no tena loha laharana eo amin'ny fiainana. Ahoana ary ny tenin'i Jesosy indray mikasika izay fanantenana izay? Ahoana ny tenin'i Jesosy mikasika izay fanantenana izay? Rehefa hitantsika ny tenin'ny Titosy, ny mpianatra, ny anjely, hitantsika ihany koa ny Joba, hitantsika teo koa ny Isaia, dia ahoana ny Jesosy? Apokalipsia toko fa ilay mivakiny Joanna teo izay isaorantsika azy. Apokalipsia toko 2:20-20. Hoy izy manambara ireo zavatra ireo. Eny, afainga anao. Eny, afainga anao. Amen. Avy Jesosy tompoko. Ry havana, i Jesosy mihitsy no miteny fa ho afaingana izy. I Jesosy no miteny fa ho faranana hatreo ny fangiry firiana sy ny ranomaso sy ny fanaintainana. Vita hatreo izany. Ary any aparany ihany dia iona amin'ireo ava malalatsika izay matory miandry ny fiavian'i Jesosy. Ho hitantsika izy ireny amin'izany rehefa ho avy Jesosy. Fifaliana lehibe ny fakahita hoe tonga aty tsika misakambina, faly. Ary jereo tsara fa isika rehefa mifaly ao an-trano ao dia inona ny atao tsara? Ny laoka. Fa any an-danitra dia resahan'ny Baiboly ihany koa fa izy fiaraha amin'ny sakafo lehibe izay mbola tsy nisy ohatr'izany. Satria fifaliana lehibe izany fotoana izany. Alaivo sary an-tsaina hoe ny fiaraha amin'ny sakafo ao an-trano ao ary efa tena mampitsiaka ny dada, mampitsiaka ny neny, mampitsiaka ny zoko zandry, maika fa
fa rehefa hinana voatavo miaraka amin'ny legioma rehetra, anana anandrano sy ireo aubergine any an-danitra, miaraka amin'ireo avatitsika rehetra izay mbola matory izy ankehitriny fa amin'izany fotoana izany dia fifaliana lehibe no fiarahana. Ry havana, hifarana hatreo ny fampaherezana izay hoentina amin'ity maraina ity, kanefa ny vavaka izay asanatro amintsika dia izao hoe mandrosoa ao amin'ny fanantenana, mandrosoa amin'ny fanantenana, mandrosoa amin'ny fanantenana. Ary ny afatra farany dia hoe aza miembotra amin'ny fanantenana, aza miembotra amin'ny fanantenana, ary aza miembotra amin'ny fanantenana. Andriamanitry ny fiadanana anie ampitombo antsika mba handroso hatrany amin'ny fanantenana. Amen. Isaorantsika ny olona vonjy tamin'izany hafatra manan-danja izay natotony antsika androany maraina izany. Ho feny ny hafatra iny dia andeha isika hiaraka hanao ny hira fa 5:20 ny teninao rehetra. Tsy mizatavan'olona ianao fa minina faharatsiana izay nanananay dia nasehoanao anay izany fitiavana izany dia famonjenao. Eo ankehitriny dia te-hanavao indray izany fanantenana izany. Koa velomy hiatom-ponay tompo izany fanantenana izany. Aoka ianao no anisy tombo-dabatsany ato-ponay izany fanantenana izany. Ka
naizanaiza aloha minina ataonay eto amin'ity fiainana izay avarin-tany ity dia ny fiarana anao tena ataonay lehibe izay velona. Aty maraina ity ihany koa dia tianay no mivavaka manokana ho an'ireo olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ho an'ireo olona izay kivikivy, ho an'ireo olona izay mandalo fotoan-tsarotra, ho an'ireo olona izay misedra olana, ho an'ireo olona izay mila vavaka. Raha eo aokenao no hitahy azy ireo amin'ny fomba manokana ka hanome an'izany valim-pity avy aminao izany. Dia feno fifaliana Tompo ity fiarahanay androany ity, ary misaotra anao izahay noho ny sabata mahafinaritra izay nomenao anay. Androany dia diso anjara izay fa omenao ihany koa ny teny izay tsodrano avy aminao. Raiso ny tsodrano. Jehova no mpiandry anao ka tsy hanan-java-mahory ianao. Mampandry anao any amin'ny hai-maitso izy. Eny, mitondra anao eny amoron ny fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahinao izy. Mitarika anao amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mambaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy ianao, dia tsy hatahotra ny loza ianao fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra enolony eo amin'ny mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilon'ny lohako ianao. Ny kapoakako feno dia feno, eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka eo amin'ny andro rehetra iainako. Dia toetra eo an-tranon'i Jehova lalandava aho. Amen. Amen. Ny tombany hiaraka amintsika hatrany.